Alleloia, alleloia. Miarabantsika rehetra amin'ity maraina ny 10 aprily 2024 ity. Andro fahadimitsika amin'ny anina sahaza amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ary lohatenitsika androany dia ny hoe teny feno fahasahina ary vavolombelona sahy. Alleloia. Ny teny ovakitsika androany dia hitatsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa 1:30. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa 1:30 izay milaza toy izao: ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Amen. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Amen. Tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany dia niatrika fandrahonana ho faty mihitsy ny fiangonana noho ny fitorianan'i Jesosy Kristy. Dia inona nefa ny nataon'izy ireo? Inona ny valiteniny izay nataon'izy ireo? Nivavaka izy ireo. Tsy mba hoe azahoana fiarovana, fa mba azahoana fahasahina bebe kokoa. Ary namaly tamin'ny kery Andriamanitra ka niozongozana mihitsy ny hevitrano. Rehefa mameno anao ny fanahin'Andriamanitra dia ny fisalasalana rehetra dia lasa teny feno fahasahina mampiozongozana ny atmosfera. Halleloia. Zava-dehibe ny feonao, zava-dehibe ny fijoroanao vavolombelona. Misy olona ny miandry fotsiny ny andreny tantaranao aza mangina ianao. Amen. Jerentsika ny ao anatin'ny Baiboly jereo Petera izay nandany Jesosy Kristy intelo no nitahotra, dia lasa ilay lehilahy nijoro teo anatrehan'ny olona manarivony tamin'ny andron'ny Pentekosta, nitory tamin'ny kasahina ka olona 3,000 vovonjy tao anatin'ny ray andro monja. Ny fanahy masina ny manova ny tsy fahombiazanao ho fotoana lehibe indrindra maneho ny herim-ponao. Amen. Ahoana ny fomba fampiaratsika ny teny androany izay hitantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa 1:30 teo, hoe teny feno fahasahina vavolombelona sahy. Ahoana ny fomba fampiaranao an'izany? Voalohany mizara zavatra momba ny finoanao anio. Mitenena momba ny Jesosy Kristy, mitenena tenin'Andriamanitra, fa mila mizara ianao zavatra momba ny finoanao anio. Na mivantana amin'ny olona, na amin'ny média sosialy reny, na amin'ny hafatra ho an'ny namanao. Mety ho fijoroana vavolombelona izany, na andinin-tsoratra masina, na filazana fotsiny hoe tsara tamiko Andriamanitra ka izao no nataony tamiko. Amin'izay fotoan'izay dia mitombo ny fahasahinao isaky ny mampiasa an'izany ianao. Mitenena ianao fa araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy hoe izy ireo nandresy no miteny filazana azy. Mila zany ianao miteny. Halleloia. Aza menatra. Andaontsika hivavaka amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Vavakatsika. Tompo, feno ny fanahinao ialako amin'ny fisalasalana. Omeo any teny izay mitondra ny herinao sy ny fahasahina hitoriako anao. Ampiasao ny feoko sy ny fijoroako vavolombelona mba hitarana ny hafa ho any aminao Jesosy. Asa mivavaka izany dia ataoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra ianao mino
fa hampiatra ny tenin'andriamanitra ianao a mizara momba ny finoanao anio a ary ataovy ny teny fefafahsahiana vavolombelona sainao. Amen. Ampitiavana ihany a Docteur Inateny.